Fanambarana. Eto Panombohana dia miondrika mpanajana manoloana ireo mpiray tanindrazana lavo tamin'ny hetsika ampilaminana ho fitakiana ny fisitrana ny jiro sy rano mendrika ho an'ny malagasy. Mankahery ireo izay naratra rehetra ihany koa ary mirary fahasalamana aingana manameloka amin'ny herinay manontolo ny fisamborana an-terisetra sy manaja ny zon'olombelona natao tamin'ireo mpitolona izay nitaky ny zony manerana ny nosy izay tokony avoaka tsy misy fepetra sy atakandro naiza toerana hitazomana azy ireny. Nahita ny zava-misy rehetra izahay tena nahita ary tsy mitazapotsiny akory saingy tsy afaka naneho hevitra mivantana noho ny fepetra fanaraha-maso izay nataon'ny fitsarana irantsika nareo araka nambarany solovava fa tapitra anio 3 septambra izany. Nanomboka tamin'ny 7 septambra ny hetsika fanairana nataonay teny Mianadara atsaronareo mikasika ity délestage sy ny tsy fisindrano ity araka ny andraikitra maha-olom-boafidy satria dia mpanolotsain'ny tanàna izahay dia nanao izany hetsika izany. Natao samby dokotra nefa izahay ny ampitson'io izany hoe ny 7 septambra rehefa avy nametraka taratasy fampahafantarana tao amin'ny commune ka niezaka hoe hiazo teny amin'ny préfet mba hametraka fampahafantarana sy fangatahana alalana. Ny alalana nangatanay tamin'izany dia ny anaovana hetsika eo Ambohijatovo ny 15 septambra miandry ny ramatolo olona hiaraitolona amin'ny vahoaka ary dia napetraka izany daty izany. Na tsy teo aza nefa izahay dia nitanterahantsika vahoaka rehetra izany ezaka izay natomboka izany. Teo daholo isika rehetra, tanora, ny mpianatra, ny syndicat, ny mpitondra fivavahana, ny olom-boafidy ary tao anatin'izany dia niara-niezaka isika hitaky izay zo fototra tokony hisitrahantsika voafaritry ny lalàna. Ny zava-misy dia nisy namily tamin'ny fandrobana ny hetsika madio njoroantsika ary dia izany moa nitetika no heverina fa handrotoana sy hampanginana ny mpitolona mijoro amin'ny fahamarinana. Tsy rariny ary tsy azo ekeny izany ho takinay ny hikarohana izay ato-do naniraka sy tompon'andraikitra tamin'ireny fandrobana ireny takiana ihany koa amin'izay fanjakana ijoro aorian'izao tolona izao ny hanonerana ireo orinasa rehetra izay rava tsy fidiny. Mikasika ny tolona amin'ny ankapobeny dia izao isaorana eto ny fijoroan'ny olom-pirenena rehetra tonga saina satria dia fotoana nahafahan'ny malagasy namoaka ny maharary azy ny zavatra rehetra tsy zakany nandritra ny fotoana maro namoretana nampijaliana nampahoriana ary nanaovana tsinotsinona azy izay tompon'ny fahefana araka ny lalam-pandrenana ny fotoana toy ireny. Singanina manokana amin'ireo ny mpianatra amin'ny anjery manontolo eran'ny Madagasikara, ireo tanora ao amin'ny jeune Z rehetra, ny jeune Y sy X izay njoro ihany koa, ny syndicaliste maro, ny fikambanana tsotra, ireo antoko politika ary ireo olom-boafidy isatsokajiny. Hatreto aloha tsy mbola tratra ny tanjona. Isika raha teo tsy mbola afaka naneho hevitra teo Ambohijatovo fa dia raha matahora sy famoretana azy no nahazo antsika hatramin'izao izay efa nomelohan'ny sehatra sy vondrona marobe. Noho izany mitohy ny tolona ka anomezanay fotoana ny rehetra hiatrika izany tolona izany raha ampitso alarobia 2 oktobra eo Ambohijatovo manomboka amin'ny 1 Tianay Mariana rehefa nametraka taratasy izahay fampahafantarana ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ary hametraka ny fampahafantarana sy fangatahana lalana eny anivon'ny préfet satria dia manara-dalàna hatrany sy anatin'ny filaminana ny hetsika kasaintsika atao. Isaoranay ny lahateny sy fanapahan-kevitra izay tapakely ny lahateny sy fanapahan-kevitra izay niraisin'ny Andro Rajoelina omaly dia tsy mamaly velively ny filàn'ny vahoaka malagasy no nitetika sy fitaka lainga izay efa mahazatra azy ka hiarovany fahefany fotsiny ihany ary resa be mampandriadrisa toy ny fanaony nandritra 9 taona izay kanefa tsy hitondra vokatsoa ho an'ny firenena akory. Misaotra ny sehatra iraisam-pirenena izahay
mahasamana meloka ny fampiasan-kery sy ny tsy famelana malalaka ny vahoaka ny onieviny. Tsy ampy anefa zany fa takinay amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny anamelohana sy ampiarana ny lalàna amin'ny olona manao abibiana amin'ny mpiray tanindrazana aminy, ny anenjehana araky ny lalàna iraisam-pirenena amin'ny eloka nataony ny ampy ireo kolikoly sy fampahatrana ny vahoaka. Mba andrindratsika miaraka ny tolona dia ho atsanganay manomboka anio ny komity izay mpandrindra ny tolona, ahitana vondrona samihafa toy ny solotenan'ny tanora Gen Z, ny Gen Y, ny Gen X, ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony, ny syndicat ny mpiasa mpanjakana sy ny mpiasa tsy miankina, ny mpahay lalàna, ny mpanao gazety, ny mpitondra fivavahana, ny manamboninahitra na ny amperinasy na ny misotro ronono, ny mpandraharaha, ny olom-boafidy sy olom-bavambahoaka sy be ny tanàna, ny mpanolotsainy tanàna sy ireo vondrona antoko politika ary ny diaspora ny ampitan-dranomasina. Miainga avy amin'io ny fandrindrana ny hetsika rehetra mba hampahomby ny tolona. Efa mazava ny feoan'ny mpitolona rehetra nandritra izay fotoana ny jorono izay, koa mafisiny etony horetany horen-danitra fa ny fialan'ny Andry Rajoelina no vahaolana lehibe takitsika manomboka izao. Tsy ampy anefa zany fa miala manaraka azy ihany koa ny filohan'ny antenemeran-doholona miaraka amin'ny rafitra antenemeran-doholona tarihan'io. Ravany zany any mpanjakana eo Anosikely izany. Ny fametraha-pialan'ny prefet an'Antananarivo dia takinay ihany koa anatin'izao fanambaran'izao, ary indrindra ny tsy fanekena intsony ny fijabajabahana sy baikobaiko n'Andriamatoa Mamy Ravatomanga amin'ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Miantso koa izay ireo victime rehetra amin'ny zavatra nataon'izao fitondrano izao, hijoro hifanampy amin'ny vahoaka fa tolona iombonantsika rehetra ity. Miantso ny folo alin-daza hay ampiasa ny feon'ny fieritreretanareo ianareo ka ametraka ambony ny asy ny vahoaka sy ny tanindrazana ka hiandany, hiaraka ary hiaro ny vahoaka malagasy mijoro ankehitriny. Masina i Madagasikara, masina ny tolona, tsy manaiky lembenana. Antananarivo 3 septambra 2024.